Tsapa fa ny vadika tanteraka ny pejin'ny Madagasikara. Raha ireny kabarina Andriamatoa filoha reny mifototra tamin'ny vina zay napetrana dia manome fanantenana vaovao, manome fomba fijery vaovao Madagasikara vaovao, ary tena marina fa mampanofinofy Madagasikara mandroso tsy hoela raha reny filazan'Andriamatoa filoha azy reny no jerena amin'ny atsipiriany ary inoany zany zavatra zany fa ho tanteraka tsakasy andavany. Ahoana ny fahitanareo hoe tanteraka zay nofinofy zay tena hisy fiatrikany tanteraka marina viany ny isam-batan'olo na misatrika trano? Ho anay zay tena nidinay fotony tamin'ny vanim-potoana nanaovana ny propagande dia mahatsapa fa te hiova ny malagasy, te hiala tao anatin'izao fahatran'izao malagasy, ary raha niarana tadiditsika rehetra fa tamin'ny vanim-potoana tsy fampitovizana moa fa nialan'ny filoha Ratsiraka nisy fanantenana ngeza dia ngeza tamin'ny nitondran'ny filoha Ravalomanana voalohany. Mitovy tsisy valaka tamin'izany ary be lavitra no tamin'ireny ny fanantenany malagasy raha ny fijerena azy. Raha nandinika tsara antsika teo ampanaovany ny filoham-pirenena ny kabariny dia mangina ny olona, miheno ny olona, manantena ny olona, mino ny olona fa hisy fiovany ty Madagasikara ty vadika ny pejy. Tafiditra anatin'le hoe fiovany zay ny fametraran'ireo gouvernoura isaky ny faritra, izany hoe tsy hisy tsony lehibe ny faritra fa hisy fiantraikany amin'ireny mponina amin'ny faritra maro samihafa zany ny fametrahana gouvernoura. Ahoana ny fahitanao an'izay hoe fametrahana gouvernoura zay? Io dia tsy zava-baovao satria araky ny voalazany vina napetraky ny filoha dia hanao ny décentralisation izy, tena izy, ka ny fakany fampandrosoana zany dia hiorina any amin'ny ireo gouvernoura zay apetran'ireo, manakaikikaiky kokony vahoaka izy amin'izay vanim-potoana zay, mino fa hampandeha haingana mafimafy koa sy tena ny any fotony mahalala ny tena olany vahoaka amin'ny ankapobeny. Raha ny fijery azy sy ny fiaino azy dia hiteraka fampandrosoana haingana ahafahana miratrapeny 10 taona lasa zay tsy tena omby loatra. Ino atopoko ny tena hoe olany mpandraharaha indrindra nareo any amin'ny faritra Motromania any? Ny tena olany mpandraharaha be dia be, tsy kely amin'izany ny tsy fandriam-pahalemana. Io tsy fandriam-pahalemana io dia tena ngeza dia ngeza dia ngeza satria sakana ho ny fampandrosoana, sakana ho ny fandraharahana. Ny mpamboly miravidravi-tanana, ny mpiompy miravidravi-tanana, ny hena ny isan'ny vokatra, ary raha mahatadiditsika, raha mijery tsara tsika dia hors calibre daholo ny produit Madagasikara rehetra. Faharoa manarakaraka an'izany ny resaka monopole, iny lazain'ny président teo iny fa ho ravana ary tsy hisony zany eto Madagasikara. Miteraka fampivoarana vaovao zany, miteraka toetsaina vaovao zany, tsy kely lava, tsy kely noho zany rehetra lazainy zany ny resaka famatsim-bola dia raha mahita eto Madagasikara fa avy dia avy ny tahany zanabola alain'ireo mpandraharaha rabola eto Madagasikara, hiteraka fampivoarana sy fotom-pisainana vaovao ireny kabarin'ny filoha androany ireny.